mahatsiaro sy mahatsapa lalandava fa tsy mahafori anay ianao ary tsy manary anay nao vina nao vina tonga ao anatin'ity fandaran'ity indray zahay dia noho ny famindramponao sy ny sitraponao irery ihany mbola mangataka izay tompo aoka tena ho feno ny fanatrianao indray ny fotoana ny fandarana amin'ity anio ity ary ny isam-batan'olona rehetra dia atsapany kasika aho ho feno ny herinao ary amaly ny etaeta-posy ny faniriana lalina izay ananany tsirairay avy ianao mandritra izao fotoana androany izaho dia fantatrao fa tsy manakambara tsy manana teny alahatra aho ary tsy haiko ny manambara ny sitraponao ho an'retolonay reto fa ianao no iriko mba tena hiasa ianao no angatahako mba metraka ny teny to mbavaka eto hoe reoka ny fananao mahery ihanyko no hiasa amin'retolona rehetrarehetra ireto hoe izay manaraka ny fandarana amin'izao fotoana anio izao hoe amangy azy isa-tokantrano ianao ary anome ny herinao lehibe ho an'ny isam-batan'olona ka iain'ny fitarainany ihanyko ombasika amaliny vafaka izay ataony izay mitaraina aminao amin'ity anio ity fa niriko indrindra ho anisy ireo tompo dia rehefa niriko hatr'izay hovonjenao izy ary hosokafanao ny sainy sy ny fony anokatra ny varavarany mba hidiranao hitoerany famonjenao sy ny fahamarinanao ka ny olon rehetra izay manaraka an'izao fandaran'izao tompo dia ho tonga zanaky ny fahamarinana ho tonga mpanompo ny fahamarinana tsy hisy ho voafitaka na iray azy fa ho tonga olona voasoratra ao anatin'ny boky azo anjarany amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao hoe dia any amin'ilay tanàna masina ihany koa miasary ianao mandritra nyity fotoana ity fa ankinonay sy apetraka am-pelantananao izao fotoana izao izay rehetra tianao dia tanterao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra lehibe no anandratana izany vavaka izany misaotra anao raha io halleloia amen angasitrantsika mandrakariva mola i Andriamanitra lehibe izay antenaina fa nanatrika antsika tokoa tao anatin'izay vavaka izay ary mamaly zato isanjato izay rehetra notonontsika tamin'ny alalan'ny vavaka teo fa iroso amin'ny fampianarana isika izay antenaina fa andrasantsika rehetrarehetra tokoa ary amin'izao fotoana izao maro no nalala zava-dehibe tao anatin'ny fanarantsika ny fandarana fa amin'ity androany ity dia ataontsika indray mijery ihany aloha izany hoe sady amin'tinana ny zavatra rehetra efa hita no afatsika mijery ny mety afaratsika na izany na ianao ao anatin'izany atao hoe tantara-piangonana zany fantatra ary tamin'ny fampianarantsika farany fa ny fiangonana naoron'ny tompo dia ray ihany tsy nanorona fiangonana roa izy tsy nanorona fiangonana telo indrindra moa hoe dimanjato arivo ray no naoron'ny tompo dia io anankiray io lay natsony hoe vala noarina tahaka ny valan'ondry zay anankiray iangonany olona rehetra zay hoarina tahaka ny ondry ihany koa izay mila ny famonjena te ody amin'Andriamanitra ary te ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia mila miditra ao amin'ny vala io inona no antony hidirana ao amin'ilay vala ny fanerian'ny tompo matsy ho an'izay ondry efa ao anatiny sy le hoe mbola any ivelany nefa ondriny ihany zany hoe mbola tsy ao anatin'ny vala io dia tsy miteny ny tompo hoe andeha ho any amin'ireny ondry reny any amin'izay vala misy azy any ka any anamahana azy any any iresaka aminy any any ampianatra azy fa ny teniny tsorony tao amin'ilay jaona toko fa 10:25 fantatsika loatra dia hoe ireny koa izy dia mbola hoentiko ka iain'ny feoko ary ho tonga andiany ray ihany izy rehetra zany hoe ny tena fanirian'ny tompo zany ny olona rehetra dia ho tonga andiany anankiray fa tsy sitraka Andriamanitra ho le fizarazaran'ny fiangonana ho lasa antoko maro dia maro misy ngamba mieritreritra hoe efa programan'Andriamanitra reny zao mihitsy mety sy ny sisa fa zao amin'ny fijerintsika olombelona dia ohatrany hoe mety zay amin'ny fijerintsika olombelona fa ny tenin'Andriamanitra dia efa manisingizina hoe ny fievitro tsy fievitrareo ary tahaka ny avy lanitra amin'ny tany ony ny avyn'ny fievitr'Andriamanitra sy ny fievitritsika olombelona zany hoe tsisy dikany ny atsika fa zao izy ny tena mahalala ny zavatra rehetra ary ny hevitra efa naposany hatramin'ny ela dia zao fiangonana ray mpiandry ray fampianarana iray fahamarinana iray ary andehan'ondry iray reo zany tena hoe nirian'ny tompo ary rafitra efa napetrany fa fantatsika moa lay teny izay nyvakina teto hoe inona na tonga ny fiangonana ny zarazara averintsika vakina iny tenin'Andriamanitra iny mba ahafahantsika manohy ny toyany amin'ity androany ity ao amin'ny Timoty faharoa
dia ny toko fa efatra, Timoty faharoa toko fa efatra andininy fahatelo sy fa efatra. Timoty faharoa toko fa efatra andininy fahatelo sy fa efatra. Zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angidy sofina izy dia amoro mpampianatra ho azy araka ny filany, ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka ively ho amin'ny anganongano. Teny tsy azontsika hodikodina ho any tenin'Andriamanitra. Tany aloha le mbola hoe vala ray, fiangonana ray ny dikany, fampianarana ray, io le fampianarana tsisy kilema, io no iainan'ny olona rehetra tao anatin'le hoe fiangonana anankiray. Ka nisy tany Jerosalema, nisy tany Palestina, nisy tany amin'ny tany Roma, nisy tany Azia, maro ny fiangonana efa nisy tamin'izany fotoana zany fa ny aina tao anatin'ny fampianarana anankiray. Io fampianarana anankiray no atao hoe fampianarana tsy misy kilema, ity resahany eto amin'ity andiny tsoratra masina ity. Dia reo zany natateraka an'le hoe vala ray, andiany ray, fampianarana iray na hoe teny ray ary mpiandry anankiray. Tateraka tamin'izany fiangonana zany ary zay mihitsy ny nanangana ny tompo azy. Fa tao anatin'iny ny posahany ty faminaniana ity ary ny apôstôly Paoly moa no nametraka an'izao teny zao rehefa notsindrin'ny fanamasina, dia hoy izy hoe ho avy ny andro tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsisy kilema. Rehefa tsy zakany izy angiditsofina izy dia nino amorom-pampianatra ho azy. Iny le ndresantsika hoe raha tsy mahazaka an'ity fahamarinana ity ny olona anankiray na olona vitsivitsy dia hiala ao izy, dia anorona anazy manokana izy, dia hoe aloha antsika tsy asinana ity fa mafy loatra na hoe mampihemotra olona na hoe tsy mahatamana olona na sy ny sisy. Ohatran'izany zany ny andohany io dia namorona anazy vaovao izy, dia iny zany lasa anankiroa le fiangonana tsy mitovy tsony ireo zany le hoe nampiala ny sofiny amin'ny teny marina izy amin'izay fotoana izay araka ity teny voasoratra ity dia lasa mivilo amin'ny anganongano. Rehefa tsy eo tsony mantsy marina dia mamorona amin'izay hoe inona ny asolontsika an'io dia lasa mitady hevitra hoe zao no tokony hosolony zavatra io. Dia ohatran'izay no natonga ny karazam-piangonana rehetra hoe niala ny tsy dia namorona satria nisy zavatra tsy zakany, avy eo indray nisy niala satria tsy nahazaka dia namorona, ka natao amin'ireo niala ireo aza dia mbola nisy niala fotoa aminy koa dia namorona anazy manokana. Dia izay no natongavany karazam-pivavahana maro ho atoko maro isan-karazany. Fa zao tsy hoe sitrapon'Andriamanitra akory ny siny zany, ary tsy planina n'Andriamanitra velively akory ny fitsitokotokony fiangonana sy ny fisiny karazam-piangonana maro maneran-tany amin'izao fotoana izao. Ary hitatsika amin'izany zavatra zany fa reo tsy mahatateraka antsony an'le hoe feo anankiray no eniny na le hoe fampianarana iray no iainany, fa ny ato hafa, ny ato hafa, ny nazy hafa, ny ary hafa, ny an'ny ary hafa. Dia reo fiangonana maro maneran-tany reo zay samy manana ny anarany, samy manana ny foto-kevitra ijoroany, dia tsy misy fampianarana mitovy fa samy manana ny mahasamy hafa azy daholo. Ny antony ny ainga tamin'ity teny ity hoe zay zakany ihany ny ataony, zay mety amin'ny ihany ny ataony, zay matsaratsara azy ihany ny ataony, zay le hoe araka ny filany, fa tsy programan'Andriamanitra zany. Averiko tsara, tena tsy programan'Andriamanitra zany fa azo lazaina sy tsorina hoe asan'ny satana. Ka zao no izy inona no zavatra tena hoe tian'Andriamanitra iainan'ny fiangonana ary amin'izao fotoana misy atsika zao, mandra-piavin'ny farany. Na tonga dia tsinjofintsika mihitsy hoe ny any amin'ny farany any ary reo karazam-piangonana reo hoe tian'Andriamanitra daholo mihitsy dia hoe avy amin'ireo ve no amoahany na angalana izay ondry ho lasa andihany anankiray avy eo ampiakarina ny amin'ilay fiainana mandrakizay rehefa tonga Jesosy Kristy. Tsy izany ny voasoratra tao anatin'ny tenin'Andriamanitra, fa ho jerevantsika amin'ity androany ity tokoa hoe inona no hafaran'ny fiangonana rehetra sy ny mpivavaka rehetra ao anatin'ireny fiangonana ireny mandra-pahatonga ny andro farany. Mialohan'izay ho toy an'le hoe tsy fahazakan'ny olona fampianarana tsisy kilema, dia nisy fampitandremana napetraky ny apôstôly Jesosy Kristy dia Jaona apôstôly zany vakitsika ny eo amin'ny Jaona voalohany epistily soratany Jaona zany Jaona voalohany toko faharoa dia ny andininy 12 sy 7 zay ihany vakitsika. Jaona voalohany toko faharoa andininy 12 sy andininy 7. Zao ny vaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra. Rakizy, izao no ora farany, ary tahaka ny efa renareo fa ho avy ny antikristy, sady maro no antikristy efa tonga sahady.
koa izany no afantarantsika fa izao no ora farany. Avy tamintsika ihany no niala ireo nefa tsy mba namatsika izy, fa raha tahiny namatsika izy dia ho nitoetra tamintsika ihany, fa efa niala izy mba aseho fa tsy isantsika izy rehetra. Tanteraka tokoa, tsy ny andrela fa tanteraka tatio arina ny faminaniana zay napetraky ny apôstôly Paoly. Ary eto ny apôstôly Jaona dia nanome fampitandremana, zao no ora farany izy. Eto moa zany le teny rakisy tsy hoe ho an'ny ankizy madinika tsy malala ninninona zany teny zany fa le tsika zanak'Andriamanitra no atao hoe rakizy efa olon-dehibe daholo. Ahoana moa ny alalan'ny ankizy an'izany raha hoe omena ny ankizy zany teny zany? Eno izy izy efa renareo izy fa zao ho avy ny antikristy, nefa za miteny izy fa efa maro no antikristy sady efa tonga sahady. Satria tamin'izany zany dia efa nisy ary tsy nazaka fampianarana tsisy klema dia niala dia nanohatra. Nanao fampianarana manohatra zavatra niaina ny hatramin'izay dia le hoe nampianarin' Jesosy fampianarana tsisy klema. Ka tsy izany ihany fa hatramin'izao androntsika zao, hatramin'izao androntsika zao ka ozy izy hoe mazava be ny tenin'Andriamanitra eto ny antikristy dia olona niala tao amin'ny fahamarinana dia manana fampianarana na foto-kevitra mifanohitra amin'ilay fahamarinana ny elany. Zay natao hoe antikristy. Ka hatramin'izay, hatramin'izao tsika miteny zao mbola misy zany. Fa ny irariana moa dia hoe engany mba tsy ianao tsy ianareo ao tokantrano ao zany antsoina hoe antikristy zany. Fa fampitandremana goavana napetraka amintsika reto hoe reno sao tratra niany fa reno izy dia tsy namatsika. Raha namatsika izy dia tsy niala tato amintsika. Fa matoa izy niala dia tsy isatsika ntsony izy, zany hoe olona efa tafasaraka amin'le fianakavian'ny olon'Andriamanitra zany ny atao hoe antikristy. Olona efa tsy isan'ny ao anatin'ny vala, ilay vala tokana naorin'ny Kristy, zany natao hoe antikristy. Ka isika rehetra zany marika anankiray no hamantaranao hoe sao dia mba kilasin'ny antikristy ianao sanatry ny vava. Hoe mpanohatra ny fahamarinana, miteny pasteur fitiavan'heriniriny, zany ampianarin'i Jesosy Kristy, zao ny marina araka ny ampianarin'i Jesosy, miainga fototra miainga avy ao anatin'ny Baiboly. Ianao tsy manan-tsaina fa tsy ny hanohatra ihany, matahotra ary sakaiza malala fa sao dia mba ianao le fa antikristy, satria ny zavatra tolotry Kristy avy any no omeko anao, nomeny dia omeko anao ianao tsy manan-tsaina fa tsy ny hanohatra hatrany ianao angamba le hoe antikristy. Fa engany mba tsy isika mijery, engany mba tonga saina ihany zay mety hoe niaina tahaka an'izany ka iovy izy amin'izao anio izao. Mandeha ny fotoana fa zao rehefa zany ny zava-misy dia ahoana ny fijerin'Andriamanitra? Tsy mampaninina azy ve? Sa hoe zay mihitsy ny mety hatsara zavatra? Dia araka ny nambarako teo dia zao raha ny fijerintsika sy ny hevitsika olombelona dia ohatrany hoe marina tokoa hoe zay ngamba ny mahatsara zavatra ary zay mahasoa ataon'Andriamanitra ho ny fitenenana hafahafa antsika zay ary ankoatran'izay koa dia hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso tadidio misy ny zavatra tena programa avy amin'Andriamanitra tokoa, fa misy tena hita mihitsy hoe etraketraky ny devoly sy asiparan'ny Satana. Mila mahay mijery an'izany tsika. Ahoana ny alalana an'izany? Ny tena programan'Andriamanitra zany na miseho anatin'ny fahoriana, na miseho anatin'ny fifaliana, na miseho anatin'ny fahasambarana na inona dia zao tsy manova ny marina ary tsy mitarika olona hiala amin'ny marina. Zay no fahafataranao hoe programan'Andriamanitra le zavatra amin'izay. Fa raha misy zavatra anankiray miseho na ankafaliana na atao hoe fahoriana na fijaliana na inona ka mitona anao na mandrisika anao hiala amin'ny marina, hanohatra ny marina, zay izy zany le hoe efa avy amin'ny devoly amin'izay fotoana izay. Dia tahaka an'izany zany toy ny hoe fizarazaran'ny fiangonana itony tsy programan'Andriamanitra mihitsy. Tena tsy programan'Andriamanitra mihitsy akory ny siny karazam-piangonana fa ny anazy dia hoe ray ihany. Zay ny tadidio ka ny efa rany no andao jerevantsika hoe na misy amanjato na amin'arivo ny efa karazam-piangonana misy maneran-tany amin'izao fotoana izao na hoe eto Madagasikara dia ahoana no hiafarany ireny? Inona no hiafarany? Dia tadidinao angamba ilay fampianarana nentiko teto momba n'le hoe anjely telo tao amin'ny Apokalipsy 4:10. Misy ny anjely voalohany, misy ny faharoa, misy ny fahatelo. Ireo dia samy entina ilazana avokoa ny zavatra ho tanteraka ao anatin'ny asa fitoriana lehibe ataon'ilay fiangonana farany, zay fiangonana
anankiray. Io fiangonana anankiray io no hamerina lay fahamarinana tsy misy kilema na tsangany tompo ny ainan'ny apôstôly sy ny mpianatra tany am-boalohany ary ireo vahoaka kristianina nisy tamin'izany fotoana zany, zay tsy aina ny karazam-piangonana maro de maro intsony amin'izao fotoana zao. Fa io fiangonana io zany zay naoron'ny tompo no hamerina an'izany. Ka io fiangonana io tsy fiangonana vaovao akory, fa fiangonan'ny apôstôly ihany, fa miverina mipotra indray. Zay ny tokony fantatsika rehetra zay de inona no vokatry le hoe asa fitoriana lehibe ataony anjely voalohany, anjely faharoa, anjely fahatelo. Efa nentina teto tamin'ny fotoanantsika tamin'ny herinandro. Tsy averina intsony fa rehefa vita ny asan'ilay fiangonana farany izay naseho ambaratonga anankitelo tamin'ny alalan'ny anjely anankitelo, de nisy teny anankiray efa fantatsika ary atao vakina ihany hoe vokatra lehibe ary nentin' zay hoe fiangonana farany zay tao anatin'ny événement faharoa moa fantatsika loatra dia inona ny vokany. Apokalipsy 4:12 de ny 2:12. Apokalipsy 4:12 2:12 efa nivakina zay teny zay fa amafisina ny zavatra rehetra efa nambara. Zao ny voalazany ary: indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Zany hoe vokatry ny asa fitoriana ataon'ilay fiangonana farany maneran-tany amin'le hoe eran-tany amin'io misy karazam-piangonana maro de maro de maro de maro. Jereo fotsiny no ny eto amin'ny tanàna misy atsika. De ireo karazam-piangonana maro ireo any amin'ny firenena rehetra sy ny faritra rehetra zay lalovan'le fiangonana farany dia misy ny olona manaraka azy, manaraka le fiangonana farany satria iny le vala tokana, iny le vala anankiray. De zay manaraka an'iny zany de ny fampianarana, le fampianarana natolotry Jesosy tamin'ny andron'ny apôstôly ihany, lay atao hoe fampianarana tsisy kilema, iny no verenana iny. Satria le mpitarika ny fiangonana farany io raha teo olona nofidiany Jesosy sy nampianariny. De ireo zany natsoina hoe olona masina. Tsy fiangonana zao, na fiangonana zany, na fiangonana ihany, na fiangonana ihany na tsisy anarana tsony. Fa io fiangonana io zany de fiangonan'ny olona masina, zay no ilazana azy, ary mivavaka manaraka ny fahamarinana no atao hoe olona masina. Manaraka ny fahamarinana satria voalaza eto zany hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Zany hoe eo amin'ireo karazam-piangonan'Andriamanitra tsy misy le hoe mino an Jesosy fotsiny de tsy raharainy mihitsy zany resaka didin'Andriamanitra zany. Ao indray le hoe mitandrina didy tena fatratra mihitsy fa tsy mahalala any ka tsy miaina ao anatin'izany atao hoe finoana an Jesosy zany. De sasany mitazona didy, sasany mitazona finoana fotsiny, de samy manany azy reo fa ny tokony hisy sady mitandrina didy no miaina ao anatin'ny finoana. Efa nianarantsika raha teo ihany zany ary tsy vaovao amintsika zany fampianarana zany. Fa tsy miaina am'izany nefa ny karazam-piangonana maro misy am'izao fotoana zao fa io fiangonana ray io zany no amerina ny olona rehetra iaina am'izany, ary zay olona tapa-kevitra iaina am'izany miditra ao anatin'le vala reny ny atao hoe olona masina. Ndray androany ary any arina be any aninona reo olon'ireo vakitsika farany ty andiny tsoratra masiny ty ao amin'ny apokalipsy io ihany dia ny toko 7. Apokalipsy toko 7 de manomboka eo amin'ny andin'ny 7, andin'ny 7 any aloha no vakitsika. Apokalipsy toko 7 andin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy zao ny voalazany teny: rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny foko pirenena sy ny olona ary ny samy hafa fiteny nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy teo anatrihan'ny zanak'ondry, ny akanjo fotsy lava sady ny tana sampandrofy teny an-tanany. Ny evidalina amin'ny mahabokina apokalipsy moa zany tsy ho resahantsika fa zao reo zany le olona avy any amin'ny firenena rehetra araky voasoratra io ao ny avy tany amin'ny firenena mahantra, ao ny avy tamin'ny firenena manan-karena, ao ny avy tamin'ny firenena be kristianina indrindra, ao ny avy tamin'ny firenena tsisy kristianina mihitsy, zara fa misy ohatra hoe any amin'ny tanin'ny silamo sy ny musulmana zany. De reo zany vahoaka rehetrarehetra reo lalovan'le fiangonana farany daholo de nanaraka n'le fiangonana farany, de reo reto olona voalaza ireto hoe nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana ary ny akanjo fotsy lava sady ny tana sampandrofy teny an-tanany.
Ny tiako asongadina zany de zao, io fa niverina ho atoko anankiray le izy. Ary raha vao nanomboka ny asan'ilay fiangonana farany, de efa niverina atoko anankiray, fampianarana anankiray, mpampianatra sy mpitarika anankiray, ary mpiandry anankiray. Zany hoe miverina amin'ny original le fiangonan'i Kristy, de io fiangonana miverina amin'ny original io no tena tarigetran'Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Ary io no hamory le olona rehetra, reto voatanisa atao amin'ny apokalipsy 7 reto de reo no vahoakan'ny andro farany. Reo le antsoina hoe olona masina. De voalaza ny tenin'Andriamanitra zany hoe azo lovakiny eo ambany eo amin'ny 3:7 sy manaraka, satria nametra-panontaniana le loholona nanatina ny Jaona nahitany ty fahitany ty, fantatrao ve izy hoe iza moa reo miakanjo fotsy lava reo? De hoy Jaona tamin'ilay loholona hoe tsy fantatro tompoko fa ianao malala. De namaly lay loholona tamin'ny Jaona hoe ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe. Zany fahoriana lehibe zany fiainana ny ainanareo nandritra ny vanim-potoana ny fitoriana sy ny fanapahan-kevitra anaraka ny fahamarinana. Zavatra mbola tsy voateny sy tsy nampianarina teto izany ary tsy fantatra ary moa na mety hoe ho tafiditra ao anatin'ny programa fampianarantsika, fa ny zavatra tahaka an'izany zany de any amin'ny fivavahana, any amin'ny fiangonana no tena amoahana azy tanteraka sy mivantana, ary amin'ny fahafenony hoe inona lay fahorimbe na fahoriana lehibe izay tsy maintsy iaina ny fiangonana farany sy ny vahoaka manaraka azy. Any zany tena ianarantsika mikasikasika an'izany, ka zany de mbola ho lalovan'izay olona rehetra hiditra ao anatin'ilay fiangonana farany lay valatokana izay naorin'Andriamanitra, naorin'i Kristy de hidiran'ny vahoaka rehetra hanarahan'ny famarinana, mbola andalo fahoriana lehibe an'ireo. Nefa fantatra tsara ao anatin'izay raha vaketsika le toy na de tao anatin'ny fahoriana lehibe ary izy, ny akanjony nosasany sy nofitsiny tamin'ny rahany zanak'ondry. Io le batisany resahantsika io batisy io mantsy no ahafana manatanteraka zay hoe fanasana amin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy zay. De dika zany de zao hoe na inona zavatra ny ainany na taiza izy mivavaka na taiza mivavaka, ninona fotomponony rehefa tsapany fa teo any amin'ny fiainana mandrakizay izy de mahatsapa teny izy hoe mila manaraka an'ity fiangonana farany ity, na amin'ny fahoriana lehibe aza ary na mbola isedra zavatra miatra manaina aza de nanaraka foana ry zareo ireo de zay no natonga azo klasiny reto olona ireto. Nytoy moa de hoe tsy honona nangetaeta reo tsy aninona azy kory ny hafanana ny sy ny sisa, fa de hoe nytoy zany de zao hoe reo le vahoaka andova fiainana mandrakizay reo.